Tomboko lasy tomboko vavy sy mbola falmerabanao indray zay tonga soa eto amin'ny chaîne Nouveaute gasy amin'izao fotoana izao. Androany isika dia resaka ny fampitina-baovao manokana mikasika ny tontolon'ny zavakanto, vaovao tsara ho an'ny mpanakanto malagasy. Tsara ho fantatra fa vita raharaha ara-panambadiana omaly i NASHAN sy Santos. Araka izany moa dia mpivady ara-dalàna izy roa ireto manomboka izao ankehitriny izao. Eo amin'izay lafiny vaovao tsara ny mpanakanto izay ihany dia namoaka ihany koa i Black NADIA tao amin'ny pejiny marana teo fa TERA-BAVY vavy kely izy ka noho izany dia falmeraba azy isika rehetra. Vaovao manaraka izany ihany koa dia mijoro ny FTF na ny feo tokan'ny fanabeazana ankehitriny amin'izao fotoana izao. Vaovao hafa kely indray manaraka izany rehetrarehetra izany no entina amintsika manaraka eto satria mivoaka ny resaka fanafody fovato tena misy, izany hoe fanafody manova ny olona ho mafo na koa ho fovato. Fa vaovao ara-pahasalamana manaraka izany etsan-danizany mirongatra ary voamarina fa tena misy tokoa ny valana aretina areti-maso izay tena miparitaka tokoa ao majanga amin'izao fotoana izao. Fa entsika marana izany rehetrarehetra izany ny vaovao malaza niseho any ivelany mikasika ilay Boeing 737 Max izay voaterina tsatra ny sidina saika ao atao tao aorian'ny trangana fipohan'ny varavarana niseho. Fa meron izany rehetrarehetra izany dia mbola manasanao trano izahay mba hanisy commentaire ao ambanin'ity vidéontsika ity ahafahantsika mandravona ireny hevitra rehetra ireny, ahafahantsika manome vidéo anareo manaraka eo indray. Manasanareo ihany koa mba ilaika ity vidéontsika ity ary indrindrandrindra mba i-abonneo amin'ny chaîne ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo misesy alefana eto amin'ny chaîne Nouveaute gasy. Tsy ampiandrelanareo ary izahay fa avy hatrany dia ho atombokisika izy ity. Tsapa sy hita fa maro ny vaovao tsara niseto amin'ireo artista malagasy tamin'ity herinandro ity. Isany amin'izany nahitavantsika ny fitondrana voaka nahazo ireo andriambavilanitra mpanakanto malagasy ary anisany amin'izany i Black NADIA izay naneho tao amin'ny page Facebook-ny fa teraka soamantsara izy ary nahazo fahasoavana zazavavy kely iray. Vaovao tsara ho azy moa izany satria ity zanany fahatelo ity ihany no vavy tamin'ireo zanany teo aloha, izany hoe zanany vavy voalohany io naterany io. Na dia izany aza nefa dia mametra-panontaniana ihany ireo mpankafy azy mahakasika ny rain'ireo zaza ireo izay samy tsisy fantatra avokoa na ny rain'ilay zaza voalohany na ny faharoa na ity fahatelo ity. Na dia hoe izany fanontaniana izany nefa dia falmerabany Black NADIA hatrany izay eto amin'ny chaîne Nouveaute gasy nomen'Andriamanitra dimy sy fara zazavavy kely iray. Mbola ao anatin'izay vaovao tsara mikasika ny mpanakanto izay ihany dia vita raharaha ara-panambadiana omaly ihany koa ny mpanakanto NASHAN izay fantatry ny rehetra tamin'ilay hira hoe sasao ny pepeta. Midika izany fa tena madio tokoa ny rahavavitsika matoa ny rosa amin'izao fanambadiana izao ankehitriny. Koa miranso ny tokantranon'izy roa ireto sahady izay avy ato amin'ny Nouveaute gasy mba hiteraka fitorafidy vavy ahatra amin'izany fanambadiana izany ka ho lavitry ny fisarahana fa ho tena lambana koa tokoa ane ka faty no hanasaraka azy ireo satria maro ihany ireo izay efa niroso tamin'izany no tsy nahatana ny voady izay nifanaovan'izy ireo akory any ka maro ny voarebireby ny olona ary ny afara amin'ny fisarahana tanteraka. Vao mikasika ny fanabeazana kosa mijoro ny FTF na ny feo tokan'ny fanabeazana mba hialana amin'ny fanararaotana ara-politika ataon'ireo milaza ho sendika sy manao fanambarana momba ny fanabeazana dia najoro ny FTF ary tsy maintsy mandalo dinika ao vao afaka manao fanambarana sy fitakiana ny sendika sy ny fikambanana mivondrona ao anatiny. Vaovao ara-pahasalamana indray kosa any mahajanga voamarina fa tena misy marina ilay areti-maso taorian'ny fety no tena nampirongatra ity valana areti-maso ao mahajanga ity araka nambaran'ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka Abonneo dia toy izao ny mombomba azy io. Ahoana ny fomba fifindrany mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana raha toa ka tanana avy mikosika maso sy voasasa ilay areti-maso. Ahoana kosa ny fiseho na ny fambara hoentiny mangidihidy mavaivay na misy mivonto eo amin'ny faritry ny maso. Ahoana ary ny fomba fisorohana azy diovina matetika amin'ny rano sy savony ny tanana tsy mikasika ny maso ary atokana ny fitaovana fampiasa rehefa mandro. Raha misy tsy azo azo dia manatona tobim-pahasalamana avy hatrany satria ho avy marina an'ireo izay efa nanatona mpitsabo ka nahazo fanafody dia 5 andro aorian'ny fitsaboana no mahasitrana ilay migy na areti-maso. Mipetraka ny fanontaniana any an-tsain'ny tsirairay hoe inona ary no nahatonga ity areti-maso ity ho nirongatra vetivety teo taorian'ny fety. Eo amin'izay lafiny ara-pahasalamana izay ihany fa vaovao hafa kely kosa no entina amintsika manaraka eto mikasika n'ilay fovato tena misy. Inona moa no atao hoe fovato? Ny fanaovana
fanaovana azy dia endasina dia totoina atao vovoka dia arapaka arahina ranona pango. Ny ilana azy manala retim-po izy ity, tsy mampisy sentiment intsony fa rehefa nandray azy dia lasa olona tsy mivaky loha. Eny na amin'ny fahoriana azy dia tsy malatsa-dranomaso intsony, tsy mitsika amin'ny fo intsony fa lasa mitsikitsy ravina sisa. Mila vonina tsara vao mihinana azy fa tsy tataitra sao anenina indray. Fehiny lasa mitovy amin'ny robot ianao, tsy zavatra ataonao ka vokatry ny fonao intsony fa mianao azy fotsiny. Ono natao an'ny olona tena marary fo moa izy ity fa tsy hoe voadona-pitiavana dia ihinana azy. Amaranantsika azy dia vaovao malaza niseho tany ivelany mikasika ilay Boeing 737 Max natsahatra ny sidina taorian'ny trangana fipohan'ny varavarana. Fiaramanidina Boeing 737 Max 5 an'ny orinasa Amerikanina Alaska Airlines no nahitana trangana fasimbana varavarana tena mpanidinana ny zoma fa 5 janoary 2024 nandritra ny sidina teo akaikin'ny Portland avaratra andrefany Oregon ho an'ny Ontario California. Nianjera ny varavarana iray dia nivoa ary nisaraka tamin'ny kabinet eo anantenantenan'ny sidina. Ny FAA masoivo Amerikanina federaly momba ny sidina sivily dia manome baiko ny fisavana sy ny fanarahamaso ny fiaramanidina Boeing 737 Max 9 taorinan'izany olana ara-teknika izany. Norarana tsy azo entina manidina ireo fiaramanidina Boeing 737 Max any orinasa mpitaterana maromaro any ivelany. Tsy aivina fa mbola fiaramanidina 737 Max ireo roa nianjera izay nafatesana olona 473 tamin'ny oktobra 2024 sy martsa 2024 ka navoaterina mpiatoana ny 737 Max nandritra ny 20 volana. Izay zary makasika ity video antsika ity tokolasy toboko vavy fa mbola manasanao trano izahay mba hanisy commentaire eo ambany ity video antsika ity ahafana mandravina ireny hevitra ireo rehetra ireny mba hanomezantsika video manaraka eo indray. Manasanareo ihany koa mba ilaka ity video antsika ity ary indrindrandrindra mba iaboneo amin'ny chaîne ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video amin'ny sesisa lefa eto amin'ny chaîne Nouveaute GASY. Tokolasy toboko vavy mankasitraka dia mirary soa. Simio, umeka me mito, sasa miano tin, follow your nose out ya. For my head if it vanga, atulu chono, tani gesa, atulu chono, tifo kumbaleva, atulu chono. Sono non il las, non abbiamo nato fono, ne fa zamba fusto,